الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من به اهتدى فاهتدى ثم أما بعد. درس بالنهج بينه التوب الله سبحانه وتعالى زي ننمي سيقل نعمة الإسلام زي إذن نعمة إذن فصابنا فنون الإسلام إذن فصابنا إزاي فارني له بإنجيل وكفى بها من نعم ari ampy fahasoavana ho zanak'olombelona izany fahasoavana finoana islam izany na dia tsisy zavatra hafa intsony azony akoatran'izany fahasoavana izany satria ny fahasoavana finoana islam hiya an-ni'matu allati tamtad ila abadi zaman izany le fahasoavana izay mitohy amin'ny fiainana mandrakizay. Tany alohantsika dia niresaka mahakasika ny lalàna eo amin'ny fifehezana araka ny voalazantsika fa itsika tsy maintsy mianatra ny lalàna satria rehefa manompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala isika dia tsy azotsika tompoina izy amin'ny sitrapontsika. Na'budu Allah subhanahu wa ta'ala bima amara wa kaifa amara, amin'ny endrika na didiany sy amin'ny fombafomba hoentina manatanteraka izany. Ka ny fifehezana dia adidy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino islam baiko zay tsy maintsy tanterahana ka noho izany tsy maintsy tompoitsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'io adidy io amin'ny fahafantarana ny tokony hatao sy ny lalàna amin'ny an'izany fifehezana izany. Noho izany tsika zany iresaka ankehitriny zany mahakasika ny fiatombohan'izany fifehezana izany. Oviana ny olona anankiray tokony manomboka ny fifehezana. Yajib sawm Ramadan bi ahad amrayn, obligatoire amin'ny mpino islamo anankiray ny manatanteraka ny fifehezana amin'ny alalan'ny zavatra anankiroa. Awaluhuma ru'yat al-hilal, ny fahitana volana. Wa ru'yat al-hilal imma bil 'ayn al-mujarrad aw bil wasa'il al-muqarrab. Izany fahitana ny volana izany dia na amin'ny alalan'ny fahitana ny maso vatana amin'ny volana na amin'ny alalan'ny ireo fombafomba izay ateraky ny teknôlôjia ankehitriny ho fahitana an'izany volana izany sahala amin'ny appareil na ny amin'ny kajikazy zay efa fantatry ireo manam-pahizana taloha zany na amin'ny teny arabo izany hoe ilmu al-falak sy ny hafa akoatran'izany. Ireo zany no fomba hoantsika mahita ny volana fa rehefa sabata hita zany ny volana zany amin'ny antony ireo zavatra ireo dia wajibu amin'ny mpino islamu amin'izay fotoana zay ny manatanteraka ny fifehezana. Izany dia nitovosina amin'ny na hoe nitovosina avy amin'ny fampianarana mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny lazimana hoe sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata ash-sha'bani 30 yawman. Mifeheza ianareo amin'ny fahitanareo ny volana, wa aftiru li ru'yatihi, ary tapahanareo ny fifehezana amin'ny fahitanareo ny volana, fa in ghumma alaykum, fa kosa raha sarona takona izany volana izany tsy hitanareo zany dia fa akmilu iddata ash-sha'bani 30 yawman, dia fenoinareo ny isan'ny volana Sha'ban zany amin'ny 30 andro. Ka arru'ya ny zava-dehibe zany dia ny fahitana, nahita zany eo amin'ny alalan'ny volana, nahita amin'ny alalan'ny fomba hafa izay ateraky ny teknôlôjia amin'ny andro ankehitriny izao. Ka noho izany rehefa sabata hita zany fa mipetraka ny fahitana volana amin'ny zavatra anankiroa io dia asbaha wajiban ala al-muslimina as-siyam, wajib obligatoire amin'ny mpino islamo amin'izay fotoana zay ny mifehy amin'ny volana masina Ramadan io. Tsy ny rehetrarehetra nefa tsy maintsy mifehy amin'izany zavatra izany fa tsy maintsy misy ny fepetra izay takeny mba hahatonga ny fifehezana obligatoire amin'ny olona anankiray na tsy maintsy hitaterahan'olona anankiray ny fifehezana. Ny fepetra voalohany takena amin'izany dia al-islam, tsy maintsy mpino islamo ny olona anankiray. Ny lalàna rehetra izay voalaza anatin'ny finoana islam dia didina ny mpino islam hanatanteraka azy ireo, fa ny olona hafa akoatran'izany kosa dia tsy didina tsy maintsy hanatanteraka izany, tsy maintsy takina zany fa tsy maintsy mpino islam ny olona hanatanteraka an'izany fifehezana izany. Faharoa manaraka an'izay al-bulugh, ny hoe tonga taona, efa âge de la puberté ma izy amin'ny teny vazaha,
efa tonga taona zany le olona ovina ny olona ny tonga taona matetika mety diffuser fihevitra ny olona maro amin'ny fieritreretany hoe ny tonga taona maro mihevitra fa hoe feno 20 taona satria zany ny fampianarana hentsika eny amin'ny haina manjery sy ny sisa sy ny sisa anatin'ny finoana islam kosa ny olona tonga taona dia tsy zay fa ny olona zany raha ohatra ka vehivavy zany dia fa mandeha ny fadimbolana rehefa lehilahy kosa izy dia efa ivoahan'ny tsirinainy rehefa hita eo amin'ny lehilahy izay fambara izay na hita eo amin'ny vehivavy izay fambara anankiray izay dia manomboka hatreo ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray dia azo lazaina hoe baligh na efa lehibe izy amin'izay fotoana izay ny zazakely kosa dia tsy didina tsy maintsy fe fa kosa ny zazakely zany raha ohatra ka tsy miteraka fahasahiranana ho azy eo amin'ny fahasalamana na eo amin'ny vatany fifehezana zany hoe efa lehibe ihany izy zany fa izy mbola sy tonga taona dia tsaratsara ho azy amin'izay fotoana zay le mifehy hatta yata'awada mba hahatonga azy ho zatra amin'ny fantanterahana an'izany fifehezana izany ka ho antsika ray aman-dreny zay manana zanaka zay tarimina ao anatin'ny trano rehefa hitanao ny zanakanao efa somary efa lehibe na dia mbola sy tonga amin'ny taona zay na didin'ny finoana islam tsy maintsy anatanterahana izany fifehezana izany aza izy efa hitanao izy efa somary efa lehibe dia ampifehezo izy mifehy izy mety asasaky ny andro izy dia efa manapaka raha ohatra ka sy mahavita mamarana sisika amin'ny harivan'ny andro tsy mahavita mifehy izy anatin'ny 30 andro mety mifehy izy na 3 andro 7 andro 10 andro araka izay vitany mba hatonga azy ho zatra amin'ny fanatanterahana an'izany fanompoana na izany adidy masina izany ny fipetra fahatelo kosa dia al-aql tsy maintsy olona salama tsara aran-tsaina fa tsy olona adalatsy na akory satria ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia miteny izy amin'ny hadisy milaza manao hoe rufia an ummati الثلاث رفع عن أمتي الثلاث ni fipetra fahefatry al-qudra ala siyam ny fahavitany na ny fananany fahefana zany hanatanteraka ny fifehezana tsy maintsy manana kudra na fahefana zany izy na arabatana hanatanteraka an'izany fifehezana izany ary ny fipetra manaraka an'izay fahadimy al-ikama le olona zany mijanona amin'ny toerana anankiray fa tsy hoe manao voyage zany izy na mandeha amin'ny toerana hafa akoatran'ny toerana fimonena ny fipetra fahenina kosa dia ny al-khulu min al-mawani na ny tsy fisian'ny antony manakana al-mawani io zany ma zany dia spesialy ho an'le vehivavy zany le al-mawani hoe natokana ho an'le vehivavy zany le mawani satria le vehivavy zany misy antony manakana azy ireo tsy afaka hanatanteraka an'izany adidy masina izany tahaka le ireo vehivavy izay niteraka ao reny fahaterahany zany dia tsy mahazo mifehy izy raha tsy tapitra le ranony fahateranany hoe damo an-nifas na tahaka izany koa zawatil al-hayd ireo vehivavy izay tratran'ny fadimbolana dia sakanan'ny finoana islamo tsy anatanteraka an'izany fifehezana izany ireo zany fipetra anakenina izay voalaza teo zany ireo zany fipetra izay takina amin'le olona mpanatanteraka an'izany fifehezana izany fa raha vo une fois le olona zany mahafeno an'ireo fipetra takina ireo dia wajib obligatoire aminazy amin'izay fotoana zay ny tsy maintsy manatanteraka an'io fifehezana io na io adidy masina io ao anatin'izany volana masina izany mba ho famalina ny hafatra na ny baiko na ny didy زي اللي فني الله سبحانه وتعالى أمني وهوكا في الإسلام رانتنيز ملازم أنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما نرك بلغ تجسكني فبنارنا ننفنا سوسفانا ما كاسك نيلانا إزاي مفي أنزاني في زنا إزان والسلام عليكم ورحمة الله